Alleloia. Dia amin'ny firenena lehibe indray ary lasana vavimalala no iorana amintsika amin'izao fotoana izao. Dia tonga indray ny fotoana izay rahanao mifandarina andramoka izao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahantsika fampitondram-bavaka amin'ity androany ity ifampaherezana dia fiadanana tompony ao amintsika tsirairay avy izay mandray an'izao fandarana izao dia matoky sy mino fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra nefa koa raha tsy salama ary ianao dia tsy maninona raha tsy salama ianao nefa tonga eo amin'Andriamanitra satria hositraniny ianao tsy dia maninona raha tena mety anaty olana mihitsy ary ianao amin'izao fotoana izao fa zany indrindra ny ilantsika an'izao fandarana izao ifampaherezantsika ifampitondrantsika mivavaka ampiakarana ny finoana hitehirizana antsika ihany koa tehirizana ny finoantsika mpitomboana ny ara-panahintsika ka dia mahereza raha androany no vao tonga eto dia teteny aminay mareta hatramin'ny farany adiny iray sasany eo amin'ny adiny roa latsaka eo satria androany moa tsika dia hisy fitondranam-bavaka izay rahanay aminao izay sy mampio ny araka aminao eto rehefa avy eo fa mialohan'izay aloha dia anaraka ny fandarana tahaka ny mahazatra antsika eny hira eny vavaka eny toriteny eny famelabelarana dia miditra mivavaka tsika rehefa ka raha ianao vao tonga eto androany dia aza miavava miaraka aminay ohatra anao daholo ny eto milamina tsara tsika eto mifandray tsara tsika eto aza misalasala manao commentaire aza misalasala miditra tsehatra amin'ny resaka izay atao eto ho tahin'Andriamanitra dia mareta hatramin'ny farany za mino fa tsy kisendrasendra ny atongavanao eto dia arabaina manokana ihany koa raha navavy Marizô izay niditra voalohany teto tamin'ity androany ity tahiny tompo manokana navavy Marizô raha latotso nanarakaraka azy raha Jonatana Angela Io Soameva Rodine Tina Malala Preta Olgaran'Orso Yama Berta tonga soa daholo Fleur Verselina Eliana ao ihany koa Erika Raka Mioraka fanarakaraka teo ny Raka Emelo Avlitina tahiny tompo ao ihany koa Kodaleoni Mampionina ao ihany koa Patricia Rarmalala Erika tonga soa Elisa Tsiala Kadaka Malala sy Miray vao avy ndresaka tamiko teo alleloia tahiny tompo ao ihany koa Razana Monika ao ihany koa Terry Albenja Elisa Tsiala tonga soa daholo nareo faly zay mahita nareo itody Rahonoso fanindro Zavandramana Razana Monika tonga soa daholo nareo Felina Rakoto Sandola Kotre Kamaradin'i Jesosy Kambana Ranta Malala alleloia Soenina Larissa zay ndray vao hitako Kambana Ranta Malala tonga soa indray ianao raha mifahatsiarovako tonga soa dia ao ihany koa Kotre Kamaradin'i Jesosy Thierry Ralbenja dia fifaliana ho anay mahita anareo dia mahereza mahatanja mahareta hatramin'ny farany milo ny zavatra rehetra aloha dia ny ataontsika dia andao aloha tsika hivavaka ho an'izao fandarantsika izao hitondram-bavaka an'izao fandarantsika izao koa dia ho andao ampandrosoantsika ny anabavintsika iaina izy no hivavaka fanombohana amin'ity androany ity ka dia petratsika eo ampelantanan'Andriamanitra ny fotoana amin'ny alalan'ny anabaviaina dia hiverina etontsika ary avy eo tahiny tompo ary raha anabaviaina anao ny fitenenana tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra dia araka hivavakantsika metraka an'izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra Jesosy mahalalana eo ndretindray zay amin'ity alina ity manantona anao zay ary saotra anao zay satria raha mbola tonga eto zay dia mbola noho ny fitiavanao anay raha tonga eto zay Jesosy dia mbola noho ny fitantananao anay tsy raray avy tsy niaran-dozy zay tsy azon'ny sampitsampony zay tsy azon'ny zanatspika ny Satana zay tamin'ity androany ity matoa mbola tafajoro eto androany dia noho ny fiarovanao zany Jesosy no le rahanao zay nandrakotra anay zany no le fitiavanao anay zany mbola mahatoizao anay androany Jesosy atao fitsapanay tsy raray avy zay tonga eto Jesosy fa zany fitiavanao zany no mbola miazona anay zany famindraponao tsy mety ritra zany no mbola mampiainanay nampiainanay androany ary ny zava-tsoa maro zay nomenao anay androany Jesosy dia isaoranay anao na teo ny hafaliana na teo ny alahelo na teo Jesosy ny safotofoto na teo Jesosy ny zavatra mety nanahirana anay dia isaoranay anao zany Jesosy misaotra anao satria fitantananao anay dia tsara foana ary efa manomana zavatra ho anay foana ianao Jesosy dia tonga ny fotoana izay mbola iarahanay aminao indray Jesosy tonga ny fotoana izay mbola hainonay ny teninao tonga ny fotoana izay
ifandraisanay aminao amin'izao alina izao dia mangataka ny fanatrehanao izay Jesosy. Aoka ny fanainao masina tena omba ny tsirairay avy any amin'izay misy anay tsirairay Jesosy. Aoka Jesosy ny rahanao andrakotra ny fandaharana, andrakotra ny fitaovana rehetra izay entina mampita amin'izao fandaharana amin'izao Jesosy. Ary ny fanainao masina omba ny mpanomponao izay tondra ny teny, omba ny mpanomponao izay anandratra ny vavaka rehetrarehetra eto dia ianao mihitsy Jesosy no hiasa ao anatiny. Ary mino izay Jesosy fa ny vavaka izay ho asandratra eto dia hoanitra manimpofina hiakatra any aminao. Dia mamondrafo aminay Jesosy raha toa ka misy fampetipetena aty aminay, raha toa ka misy zavatra misy hevitra Jesosy mampisaraka anay aminao ka tsy ahafahanao mandre ny vavaka tsy ahafahanao manantona anay Jesosy amin'ity alina ity dia sasao madio zay, sasao madio amin'ilay ranao zay ary mangataka famindrapo aminao zay tsirairay avy. Avelao Jesosy ny elokay, avelao Jesosy zay zavatra mety hoe tsy mifanaraka nataonay androany Jesosy fa vonona Jesosy ny anadio ny fonay, vonona Jesosy no masininao, vonona Jesosy no diovinao ary vonona Jesosy androany no ampaherezinao sy ho ampianarinao indray dia mankasitraka anao Jesosy. Ny voninahitra dia ho atolotra ianao reriany. Alleluia. Amen. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra izany vavaka izay netiny anabavitsika, ranabavitsika iaina izany dia tahiny tompo manokana ny ianao misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara dia Jesosy hamaly fitia tsy vitanay ny mamaly an'izany fa Jesosy ny hamaly ny asa soa vitanareo rehetrarehetra ianao sy izay mpandray anjara rehetrarehetra ao anatin'izao fandaharantsika izao dia ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy. Andoharantsika aloha hanao hira raha efa voarabako daholo nareo Tsiry Amboaramiel, Tina Malala efa narabaiko teo, Ando Andry, Rasoenina Larissa, Fronduna, Condrina ohatry ny vitako teto zany taloha dia tonga soa indray Ajatsika Patisia, ao ihany koa ry Sumanib Pristka. Mahita karazana anarana antsika eto fa dia tonga soa foana nareo tsy sarotra mitady anarana ho an'ny ankizy eto amin'ny bevoka fa feno karazana anarana mbola tsy fahita zay zao vao nitan'izany Sumanib zany teto dia tahiny tompo ianareo rehetrarehetra andahoarintsika hienohirintsika dia aoriana tirity hiditra hatrany ny tona ten'Andriamanitra raha nabavitsika mamia no hitondra ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity androany ity. Andao ataontsika ty raha mahafinaritra be ity indray tsy ndray katsaka ny lanitra tsika resaka momba ny lanitra ndray tsika rehefa aveo halleluia ataontsika nao an'tirity mba tsy hahatonga antsika ho varindrina dia aloha tairina kely indray tsika amin'tirity aza variana ianao efa akaiky ny farany hoe no finaritra ary isika rehetra dia verina edy rehefa aveo anatin'ny toriteny tahiny tompo ary. You're not
variana loatra ho ahinao tandremo soa variana loatra alleloia ho atsika rehetra zany izy zany alleloia sao de varina ianao raha varina ianao a de ny olana sady tsy azo valim-bavaka ianao eto tany a no tsisy homanina ho anao a hijanona eto ianao a ho ravo eto ianao a tadidio efa mimakomana ho amin'ny fiakarana isika mimakomana amin'ny fampakaram-bady isika efa fotoana zao raha hitanao raha ohatra hoe minao fa atsika zay efa nanambady a aitsika tsara ohatry na mimakomana hivady zany efa vonona ny zavatra rehetra efa mihetsiketsika ny manodidina rehefa atao mariazy a de mbola tsisy tafantatra mihitsy io teo an-tanana hoe atao mariazy a fa ny sabotsy anaovana le mariazy tam'izany de variana ny olona fa manomboka lasa misy tomobile be deabe tonga eo de eo an-tanànanay a de afantatra hoe isy anambady isy vady eto fa miaoao manodidina misy tomobile maro tonga de misy olona tonga manao akanjo tsara de mitondratonda fankatsary tam'izany de raha tsisy telefonina fangalatsary tam'izany de efa manomboka any ivelany any misy zavatra efa etsiketsika misy fiomanana efa atao misy zavatra efa ahitanao mihitsy hoe misy zavatra mihetsika fantany fotsy izy le hivoaka teo voagaga ny olona rado ny hivoaka teo ino fa voaka zay tantanany mamo rado le hivoaka tao fa fantatra fotsiny io misy tomobile mariazy zao fotoana iainantsika zao reha avy na malala de fotoana zao efa miaoao an-danitra ao fa mimakomana ny ao an-danitra ao fa izy mahazo fitazana izy ary ny voaka amin'ity mariazy ty izy ary reo anambady reo ny anaran'i Jesosy ho hitan'ny olona ho hitan'ny mason'ny olona tsy natahotra an'Andriamanitra ho hitan'ny mason'ny olona tsy niomanany amin'izany ianao io hiakatra amin'izany moa tsika tsisy ao anaty rivomaso tsika tsisy mahita fa tiako tenena hoe ho hitan'ny olona tsy mahaeo anao tsony aza variana akaiky Jesosy a fotoana zao fiomanana faraparany
efa finition zao ny tokony ataontsika ary efa tafiditra anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao a de aza misangisangy tsony fanatsarana sisa ny ataontsika Kristina Rasoamalala zay avy nahitanao de tonga soa ianao a falibe zay mandray anao a Kristina Rasoamalala tonga soa Elisabeth koa efa io a Kadaka Malala izy avy mbola tsy narabaiko teo a Nicolas Andrela efa io a mahafinaritra manana etaeta io anabavitsika io a pastera tsy mbola mahay mivavaka fa tena mba te hivavaka halleluja ny olona mangetaeta ohatr'izany ny Andriamanitra tsy mitady olona mahay mivavaka fa Andriamanitra mitady olona tena mangetaeta anazy ho tain'Andriamanitra itsika tsirairay avy a andohatsika hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra ampandrotsika ny anabavitsika mamia izy ny tondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra de veroneto rehefa avy eo a ao anatin'izany a ao aorian'izany tenin'Andriamanitra zany a amela belatra ny toriteny de maretatra amin'ny farany a isika tsirairay avy a tainy tompo ary ranabavy mamia anao ny fitenenana tompo pastera de tahin'ny tompo atsika rehetrarehetra de tsy aorian'izany tenin'Andriamanitra zany a amela belatra ny toriteny asoloha ao ary tahin'ny tompo pastera de tahin'ny tompo atsika rehetrarehetra zay tsy mitsahatra mpagnaraka fandaharagna andramokaizaho de hijery tenin'Andriamanitra atsika ny tenin'Andriamanitra zay jerentsika de hitantsika ao Matio toko 7 andininy 7:70 ka hatramin'ny andininy 8:10 Matio 7:13-15 raha iaraha mahita de vaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy mitandrema ianareo fandraho voafitaka ny mpaminany santoko izay makao amin'ny fitafiny ondry fa ao anatiny dia ambodia matoa izy halleluja eto ry havan'Andriamanitra mitarika etsika midira amin'ny vavahady ety ianareo afaka izy fa lehibe ny vavahady ary malalaka izay makany amin'ny fahaverezana fantatsika tsara ry havana fa atsika eto amin'izao tontolo zao tena devoly izay misarika atsika isanandro de mitarika atsika makany ao amin'ny fahaverezana fantatra atsika tsara fa misy ny fahaverezana ary misy ny fiainana ary raha ny fiainana no jerentsika de ny fagnanaovana sitrapon'Andriamanitra le Jesosy Kristy no banjininy no azahoantsika fiainana le fitandremantsika ny didin'Andriamanitra zay no fiainana fa le vavahady malalaka de ny fananaovantsika ny zavatra ratsy zay mifanohitra amin'izany ny amin'ny atsika rehetrarehetra samby mahafantatra ny fahotana rehetrarehetra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay mifanohitra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay hoe ny raha mandeha amin'ny vavahady ety atsika de manaiky ny fitondran'Andriamanitra manaiky ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra fokanefa tena hety tena sarotro ry havana mankatoy ny didin'Andriamanitra mitandrina didin'Andriamanitra zay ny le voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe hety izy ny lalana makany ny fiainana hety ny lalana makany ny fiainana ary vitsy ny mahita azy tena marina ry havan'ny tenin'Andriamanitra tena marina ry havan'ny tenin'Andriamanitra fa tena sarotro magnaraka mandeha amin'ny tena hety tokoa ny lalana makany amin'ny fiainana tena vitsy ny mahita azy fokanefa atsika ry havana tokony mba miezaka zegny atsika andeha amin'ny fiainana na dia tery aza lala fô nefa mahasoa atsika mahasambatra atsika mahatsara atsika ny fiainantsika tsy ho perte atsika ary Andriamanitra milaza fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy tena vitsy ry havana na dia vitsy azy ry havana alohantsika reto de tsy salasala andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra andeha amin'ny lalana hety hitandrina didin'Andriamanitra miankina avy amin'ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra miankina amin'ny fankatoavantsika n'Andriamanitra no azahoantsika ny fiainana no andiavantsika lalana tery fa mitandrema ianareo afaka izy fandraho voafitaka ny mpaminany ny lalana izay atsika eto ambonin'ny tany izay variagna amin'ny zavatra maro samihafa izay tsy efahantsika makany amin'ny fiainana
dia mbola variagna atsika miaigna amin'izao tontolo izao. Ary efa indrindrandrindra amin'izao fotoana iainantsika izao tegna fa maro ny mpaminany sandoko izay voalazan'ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 5:20 mitandrema ianareo fika izy fandraho voafitaka ny mpaminany sandoko izay makao aminareo amin'ny fitafiany ondry fa ao anatiny dia amboadia mitohizy. Maro iray havana amin'ny mpaminany sandoko ary efa voalazan'ny ten'Andriamanitra izany ao amin'ny Matio ao amin'ny Matio 4:20 agny ho agny fa milaza ry Andriamanitra, afa milaza ny tenin'Andriamanitra. Misy amintsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra indrindrandrindra ireo mpitariky ny fiangonana tena manao mpaminany sandoko milaza hoe tena mivavaka nefa tsy ny didin'Andriamanitra ihany tena toriana, tsy ny filazany tsara ihany fa variana ambara ny zavatra tsy izy, ambara ny lalagna tsy tokony ho izy ny mpanompon'Andriamanitra. Aleontsika ry havana hivavaka andeha amin'ny lalagna izay hety fa mahasoa antsika ny lalana hety aza variana amin'izao tontolo izao. Aleontsika hitandrina ny didin'Andriamanitra. Aleontsika tsy ho variana, tsy handany ny fotoagnantsika amin'ny zavatra tsisy dikany fa ankaiky Jesosy ho tapitry n'izao tontolo izao dia tiantsika Jesosy. Mbola misy antony ry havana mahatonga antsika mbola afaka mandray izany tenin'Andriamanitra izany. Mety tenin'Andriamanitra izay fa maregny matetiky henontsika izany fô kanefa mahatonga mbola henontsika ihany dia mbola misy antony izany ry havana. Aleontsika hiazakazaka, aleontsika hifampitantana andeha amin'ny lalana hety. Aleontsika mbo anisany izay vitsy andeha amin'izany lalana izany. Atsika reto anisan'ilay vitsy mahita izany. Fa ny Andriamanitra magnambara bebe tokoa mitandrema ho izy, mitandrema ianareo fandraho voafitaka ny mpaminany sandoko izay makao aminareo amin'ny fitafiany ondry, izay hoe milaza hoe fa za mpanompo, zaho mahay mirakila nefa zavatra hafa ny ao anatiny. Mitandrema mangataha ny herin'ny fanahy masina antsika tsirairay avy fa mety maro ny voafitaka, maro izay tafiverin-dalana, izay ho voataona, izay voarafitry ny fampianaran-diso. Mangataha ny herin'ny fanahy masina ary Andriamanitra koa hanolo-tsaina, hanoro-dalana, hanolo-hevitra ho antsika tsirairay avy izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Samy miezaka fa lehibe n'Andriamanitsika ary vonina hitarika antsika eo amin'ny fahamarinana. Alleluia. Misaotra betsaka ny ranam-bavintsika mamisika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentina izay. Ny lasiny tamintsika moa zay tsisy veloma hoe amainina hozy amainina ihany zay tsy ampy amin'iny fa somary nisy fatapahana ny enregistrement zay nataony ranam-bavintsika mamia dia tsy misy tsiny anefa izany fa dia voaraintsika ny hafatra mino fa voaraintsika rehetrarehetra ny hafatra tao anatin'izay toriteny izay nentina izay. Ary toriteny tokony hamperitreritra antsika rehetrarehetra izany amin'izao fotoana izao. Midina amin'ny vavahady ety Matio 7:17. Eto zany dia misy zavatra mitranga ohatr'izao. Tsy hoe miteny kory le tsy hoe miteny kory Jesosy hoe aza miditra aty intsony nareo efa ety aty. Sady miarahaba ny anam-pavy Geneviève aloha Elisabeth efa narabaiko teo ebi mbola tsy narabaiko dia tahiny tompo Suzelle koa mbola tsy narabaiko. Misaotra betsaka aloha ny anam-pavy mami. Tena mahatonga antsika misaotra be misaotra anareo rehetra fa tsy mora manao toriteny tsy mora ny manana fotoana naovana toriteny za mankasitraka ary za mangataka amin'Andriamanitra foana
Zafady ravana malala zavatra kely raha teta zafady mangataka amin'Andriamanitra mba Andriamanitra amaly fitianareo rehetrarehetra izay mandray anjara reo mba fantatray fa tsy mora ny famanana an'ireny toroteny ireny, tsy mora ny fafahana manana fotoana anao an'ireny toroteny ireny, nefa dia nataonareo ilay izy vitanao ny anjaranao raha navavy dia tahin'Andriamanitra mitombozitra, ampiasain'Andriamanitra foana hatranahy ianao. Tahin' Jesosy sans-dolà koa raha baiko izay vao hitako teo dia tahin'ny tompo. Midina mivavahady hety ianareo. Izy tsy niteny hoe aza makaty fa hety aty. Vitanao sady manome invitation izy, sady mandrisika anao androso izy. Zany hoe misy varavarana vavahady misokatra eo zany. Fa teneniny de melo hoe maninona ety. Diozy ny olona efa nareo hoe apiditra sa tsy apiditra e. Rehefa apiditra any dia mba voay tsara fa zatao an'io hoe mba voaingezangeza fa dia hiditra any zay dia zavatra telikely ohatriny ampidirana anay. Eny ravana misy karazana vavahady roa eto. Midina ny vavahady eto ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalina zay makany amin'ny fahaverezana ka maro miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalina makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Varavarana roa misokatra ary tsy mila hazavaina amintsika lavabe intsony zany fa zao zavatra manoloana antsika. Mahita zavatra ianao malalaka be dia miditra ianao, dia mahita vavahady iray ianao tery dia le tery io vitsy tafiditra ao. Voalohany indrindra ato amin'le ngeza tsisy olana to dia miditra any to dia grodgro dia ato ianao sady efa tery mbola miditra tsirairay koa, mbola miandro toro. Zany ianao te hiditra any vonona hiditra fa tsy hoe tonga dia miara-tafiditra daholo fa misy filaharana mihitsy ao. Na ny hiditra eo fotsiny aza dia efa milahatra, na ny hiditra eo fotsiny ary dia efa misy andrasana. Dia betsaka ny mety milahatra eo hoe efa hiditra ato dia mbola hilahatra koa. Ny ery nefa hita misy vavahady misokatra gorodana be ny fidiranao. Misy olona zany na efa milahatra eto ary izy hiditra tokony tafiditra any misy fita. Zay avy nahitanao ndray fahaizam-peo mba mamalika any ianao hoe ianao mihitsy io sa ineny misy fita. Faly be mahita anao dia no elefant tokoa tahin'ny tompo, tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra. Eo amin'le vavahady kely zany azo atao miditra ao satria misy miteny mihitsy ny eo midira ty misy an'le ohatra hoe misy za tahin'ny tompo ary misy fita tahin'i Jesosy ianao tsy haiko firy taona zay vao nahita amin'ny anaranao soratra teto indray fa faly mahita anao dia tahin'i Jesosy ianao. Dia zao misy varavarana rehefa ohatra hoe zay taloha mikarakara an'ireny atao hoe salon de l'auto reny, salon de l'auto. Dia rehefa misy salon de l'auto dia zay zany mi-exposé tomobile vaovao sy accessoire tomobile zany ny azoko taloha. Dia ny zavatra ataonao dia manao ianao zay isitona ny olona keo amin'ny standinao. Raha ohatra misy ny azo atao dia manao promotion ny fiasana, dia misy hoe zao ny vidina fiara eto tongavy ianao zao fotsiny ny vola entinao dia tafiditra ianao. Maeva malagasy koa zay vao hitako teto indray, tonga soa, aleloia. Dia atao tsara mihitsy zay taloha rehefa ohatr'izany dia ny tompon'ny orinasanay tena manakarama olona mihitsy hanao fotsiny an'le décoration eo. Misy ohatra mitondra vato avy any mihitsy dia
atao ambonimbony le vato le katikata reny de atao mitongilangilana entina ahitana hoe maty tena mety tena masaka lalana be io de tsy teny vehivavy eo misy vehivavy anankiroa raha kely indrindra manino miezaka mampiditra ny olona de tsy vehivavy milongolongy a tsikitsiky tsara sady tsara tare tsara bika tsy antitra de miezaka manao fitafy ihany koa mba manitotsitona le tsisy ohatranareo manao ziplava reo efa fantatro misy efa fantatro hoe tsy ianao fa hoe ianao fa tsy maman mpamangy maman fa manko hoe vitako eo de zao zany hoe vo eo am'le alohan'le stand aloha de zay ko moa zany ama commercial anay de tonga de mitsikitsiky de vao misy olona mandroso alova ahoana eo mba mijerikely hitanao zao ny tombobe za moa zay niasako hatramin'izay mivarotra mahafinaritra manao zay idiran'ny olona ao ianao vao eo am'le lohan'le standnao anao de fa mitsikitsiky tsy kinao daholo ny olona fa tsy milongolongo zany no tsisy de eo androan'ireo vavahady reo a de misy olona anankiroa samy miantso tsy olona moa zany jesosy a de losifera ry havana malala jesosy eto miteny avy midira ty am-bavahady etinareo avy de sady ampahafantariny jesosy fa io vavahady mikorotana be fen'olona io a malalaka be fa mitondrany amin'ny fahaverezana fa vy midira ty am-bavahady ety de atao zay rehetrarehetra mitsiky be mihitsy jesosy mety tena mitondra voninkazo kely miteny avy midira ety fa tsara ety fa tery fa midira irindrery am'le malalaka be eo losifera mety raha te atetsinako hoe vavahady terikely zava-kaninareo zanynareo a teritereninareo tsisy nazonareo ato azonareo atao daholo vedera te amin'ny tatalosy vedera te amin'ny tatalosy losifera io samy manao zay ampisy olona tafiditsy fanan'olona zay ngy io io zany jesosy mitsikitsiky tsara re miteny aminao avy midira eny e teritery fa avy etiety fa avy ampy feo mahafinaritra fa le izy ety satria zao efa mety sika rehefa ririnina de nendray sahirana be tsika rehefa mitondra tobila ohatra hoe be akanjo be reny anatin'ny tomobilitsika mitondra tomobila vary tono sy ny teritery afa miditra anaty RER sy ny train sy ny be akanjo daholo ngezangeza daholo ny olona teritery misy fotoanao misisika fiano akanjo ianao rehefa ohatran'izao andro mafana zao mitsiritriky eny daholo eo amin'ny vavahady ety io a be dehibe ny akanjo esorina aminao tsy hoe aboridana ianao fa eny amitsika ravana misy zavatra be dehibe esorina vao tafiditra eo mangezatsika ohatr'izao mety voninahitra io de tsy mety aminao mihitsy ny voninahitra io raha tsy azonao kitikitihana mihitsy io de iny le mampibotsimbotsina am'le akanjo be ohatr'izao ny vavahady nefa ety misy zavatra mila esorinao eny fa ary am'le malalaka be tsy na ohatr'izao ary ny tananao miditra any tafiditra any mandray anao koa moa efa avy daholo fa meko voninahitra bebe kokoa nareo amidira ty voninahitra ve nolainareo sa vola sa ary ianao a mila misy zavatra miendaka eny aminao misy fotoana efa tady ho tafiditra esorika ndray aloha ny ambopo esorina ndray ohatra mbola misy manohana ifonao io diovy esorina mahafoy zany zavatra rehetra afoy izy ty zao tontolo zao ty ny endripolo to de nesoriny daholo ravana malala
tena ety le varavarana le vavahady sy teny Jesosy hoe midira ty fa eto io fa ao fa ho hitariko angezako anareo io vavahady eto io de nanomboka tany amin'ny Genesisy de eto io de tsisy afaka manovana io na Jesosy aza zay miantso ny olona eto tsy afaka miteny midira ty ohatry ny teritery Jesosy sao ary fa tonga eto an-tany de aleo fa hovaiko hoe ndrefy nataon'Andriamanitra ohatra ny de io fotsiny ve nefa aleo fa amboariko io efa miakarako tombony azy fijalinareo fa efa andro fahasoavana zao fa aleo hitaritsika io varavarana eo ana hevitra reo olona manao fitsapakevim-bahoaka zany Jesosy tanareo nitenenin'Andriamanitra io no ndrefy nomeny fa ao fa hovaitsika io ao fa hovaitsika io ataontsika ngezangeza io fa ohatrany tsy nety nataon'Andriamanitra ty ety tsy ry havana Jesosy miantso ny olona iditra fa ny refiny io tsy azony novaina mbola nitazominy Jesosy fa ety hatrany amin'ny Matio ka hatrany amin'ny Apokalipsy hatrany amin'ny Genesisy tsy niovy io refy io ninona angezan'ny olona iditra eo tsy ny refy ny miova fa ny olona ny miena tsy indre mandeha anao mainao zany hoe manetry tena mietry ianao miena fa izy mitombo tsy ny varavarana no ampitomboana mba hatafidirako fa zany miena hiditra amin'ny vavahady satria efa tenenina fa ety sady tery Jesosy nefa manoloana antsika fa tsy pastera Jesosy manala noloana antsika fa tsy bisopy Jesosy manoloana antsika eto fa tsy mopera tsy presbytera tsy apôstôly tsy inavy ny karazana fiantso tsy révérend tsy professeur tsy docteur tsy fantatro avy fa Jesosy io miteny io hoe midira ny vavahady ety any vavahady tsy novaina fa ny olona manova ny refiny io am'izao fotoana zao ary tena mampalahelo fanovain'ny olona ny refiny ary Jesosy nampitandrina andiny fa 12 tandreminareo fandreo vao fitaky ny mpaminany sandoka zay makao aminareo amin'ny fitafinondry fa ao anatiny de ambodi mitoy izy ny voniny afantaranareo azy manoto voroboka amitsilo fa ny olona na avy amin'ny songisongo de toy izany koa ny azo tsara rehetra de mamoa voatsara fa ny azo ratsy rehetra de mamoa voaratsy Jesosy tonga de nampitandrina mitandreminareo fa ao arinao isy anova ny refiny io de hiteny aminareo hoe midira fa efa malalaka be io zao midira fa efa andro ny fahasoavana zao diso za zany te hiteny anareo androany mba mailomailo nareo rehefa misy mpanompon'Andriamanitra miteny aminareo izay zavatra atao amin'ny baiboly voasoratra mazava soratra mihitsy soratra mipetraka mihitsy hoe aza manao an'izao de misy mpanompon'Andriamanitra miteny hoe tsy zany io fa manaovana io fa tsy zany ny tiana tenany nefa vakinao ara-dalàna zao mihitsy ohatra raha iteneniko anao fotsiny voasoratra mazava mihitsy mitandrema ny andro sabata ohatra tena soratra fa tsy hoe faminaniny tsy hoe jerena ny kodiny zany tena hoe manajany andro sabata ohatra anankiray am'izany tena misy miteny anareo io aty zany io mety foana io de fa mba mailomailo nareo zay ny dikan'izay anitatra an'le vavahady ety izy manao an'io tsy mitarina le vavahady ety manao an'io Jesosy ngeravana tsy nanovana io Jesosy tsy nanova ny refiny io ny nataony Jesosy de miantso atsika bebe kokoa afia ty inanao Jesosy vavahady manao ny refiny io ety aloha sady tery fa afia fotsiny alleloia za manokana sanatry ampy ny anaovan'io refy io teny aminareo hoe miovy io ka lasa ngeza be io riavana ka midirinareo fa tena efa mety daholo am'izay ny zavatra rehetra ozy ny olona hoe efa andro ny fahasoavana zao ohatsy miteny hoe efa nitarina le refy fa sy tsisy an'izany io fa midira am'izay riavana
lasa misy vavahady anankitelo zao ary mitandremona ny vavahady ray de rehefa le mikodana be rehefa fantatry ny olona rehetra izy moa tsy alala fa ho any amin'ny elo raha ho any amin'ny afo be raha mpanompo sampy izany mbola ampianarina an'izany hoe rehefa manompo sampy ianao de very iny izany tsy mbola mahafantatra fa mifoka rongony misoritoka sy mijangadanga de ho any amin'ny elo izany tsy mahalala an'izany iny efa varavarana misokatra iny nefa iny efa mikodana hoe vavahady ngeza be de eto tsy nietsika le vavahady ety le tena nysy hoe midira ny vavahady ety ianareo fa misy vavahady afa sokafan'ny olona izay mitovitovy am'le ety mitovitovy am'le ety mitovitovy am'le ety any fa manompo gitarina manompo ovaina ny refiny fa entina itenenana ny olona hoe izy any io reto nareo reto aza de manasaro-javatra nareo reto nareo reto aza de mihinana ambolony aza de raisina am'izany foana io andriamanitra zany tsy andriamanitra loza be zany andriamanitra zany efa nanao ny lanitra izy de nasentsika eny andriamanitra tena ny teny ary avako malala any amin'ny apokalipsia any amin'ny apokalipsy 1:20 andriamanitra tena miteny fa Jerosalema vaovao de efa voaomana ho ampakarina ary efa miaingo vonona itsena mipampakatra azy apokalipsy ndao vakitsika aloha zay so de mantsy verina hoe zao de andriamanitra ary tsy nanomana an'izany atsika apokalipsy 1:20 ake tsendratsaroka eto mantsy any amin'ny apokalipsy any faraparany any apokalipsy 1:20 ny amin'ny Jerosalema vaovao hoy tena andriamanitra ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary Ramasina de tsy misy intsony andiny faharoa ary nahita fa indro tanàna masina de Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina rehefa miaingo eo amin'ny vadiny lanitra ke tena nomaniny lanitra ke tena misy lanitra ke tena nomanin'andriamanitra ho atsika tsy eo rangatsy isy an'izany andriamanitra efa nanao an'io de ho atsika tena ho atsika fa lalana ray ihany teny vavahady ety sady tery rehefa ety sady tery zay izy sarotra zany ny miditra ao fa misy miezaka ary zavatra io za vo tsy de teresaka an'izay matetika fa mety tsy tianareo ntsony ny tatarabe sy ny rehetrarehetra ny côté an-javatra rehetra fanompotsamby sy sisy zany efa araka teny raha Jonathan Mala efa mazava ny lalany reny efa mikodana ny lalana fa misy fomba fiadiny devoly avy ao anaty fiangonana ny ningaina misy varavarana ray ny sokafana zany hoe sady tsy le mikodana be tsy le tery misy an' Jesosy fa natao mitovitovy amin'ny tana ary zay mahatonga hoe mitandremanareo ampaminany ny sandoka ozy Jesosy mpaminany sandoka zany tsy tatarabe zany mpaminany sandoka zany tsy hoe reny mpitarika resaka mpitondra doanina resaka guide spirituel resaka satanika reny satanista reny tsy reny zany fa mpaminany zany tena mpaminany tokoa fa sandoka raha misy vola zany so sandoka matetika ny 20 € aty amintsika tandremana mafy fa betsaka ny 20 € sandoka taloha de raha anao 20 € sandoka ny olona de tena mitovy amin'ny 20 € tena mitovy de tena le testeur iny sisa no afaka afantarina hoe sandoka ty fa raha jerenao zao de za zao efa nisy fotoana nisy mivatra zavatra zay de nisy fotoana nisy bi anankiray ana 4 € moa zay atsika na 10 € na ohatr'izany sandoka anankiray tam'ireo ny sandoka de tena mitovy amin'ny tena izy fa tsy hoe anao 20 € de ataoko maitsomaitso de siko sotritsiny hoe 20 € de fatatsy tsy izy iny tatarabe zany tsy afaka amitaka ny olo zany za nge mpaminany efa fantatra fa tatarabe fa impaminany sandoka tena mpaminany tena fombana mpaminany tena mitenitenin'andriamanitra mitory-teny mampiasa baiboly manana fiangonana sy ny sisy ary avy tao anatina fiangonana tamin'izany fotoana zany no nanomboka ny ainga ny fanokafana an'io vavahady atonontonony io le vavahady mikodana be efa mahazo olona de le tokony atao am'le vavahady ety mahita an'io ndray koa ohatran'ny mba milamindamina koa satry zay
tsika hoa aloha atsika tsy de mananina be zany fa tsato ry mahafinaritra kosa aloha nytoriten'le pastery mahafinaritra kosa aloha ty pastery ty ny anazy izy tena kisitiny izy tena sarotiny izy fa izy koa rehefa fety isy raha matoa tsy mitarika ny olona manao kilalaka ery aloha iry za mila pastery akolona be ohatr'zany ozy izy ny olona de varavarana vavady any fa sady tsy malalaka be ny tsy ety eo ihany izy ny olona hoe efa tsy zantsono aho zao tsika hoa tsy mihaina ambany lalàny zany tsika rahalahy mihaina ambany fahasoavana anaovy ranabavy ny akanjonareo reny tsisy an'zany andelahy sy ambehivavy zany ny ekosiary manao zipo fa anaovy mipataloha ranabavy io ny ao am-ponao ny hitan'Andriamanitra Jesosy efa niakatra teo ambony hazo fijaliana ho an'ny fahotanao efa 4 taona ny fafana ny fahotanao enjany nareo tsy aleo hoe mahita an'le olona manao pataloha tsy mahita olona mitanjaka Andriamanitra ve ny teny an'izany Andriamanitra tena nyteny mihitsy sady tsy pataloha tsy mitanjaka ngamomodika na pataloha na mini jupe ny misy fa inona ny zipo lava ny mpisorona ankirary na lehilahy manao akanjo rebareba fantatrao tsara ny olona taloha fa manao akanjo rebareba na lehilahy re inona ny antony hoe fahamasinana fa le izy nanaovana varavarana ray vavahady anankiray de eo amin'ny tena miaisy miantso miderinareo aty tsy ange tsy taranaki Jakoby tsy ange tsy hoe taranay tsy ange natao an'ny Israely ny fitandriamana zany fa tsy ianao ange tsy Israely fa ianao hitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao tiava fotsiny ny namanao taka ny tenanao didy vavao nomeny Jesosy de efa milamina ianao fa Jesosy eto miantso avia ty fa zao le refotsy miova anjaranao miditra na tsy miditra fa ny refotsy miova ary ny olona am'izao fotoana zao de ny olona mieritreritra fa ho atao hitovy am'izay eritreri ny fomba fidirana io tsika zany anaovan'ny tantara ny lanitra atao hoe tsy ohatrany tsy mety amiko ivavahady eto io Jesosy fa amboary io vao miditra eo ataovy zay fanarahana raha miady vahatra kely tsy ry havana malala miantso ny ataon'i Jesosy miditra ianao bon tsy miditra ianao anao tsara fantaritsika aloha zay tsika reo na tsy tambatambazana zany hoe an-danitra tena teneniko anao zany tsika ny tokony anamby tamby Andriamanitra mba hampidiro any an-danitra moa zay tahakny ahoana tsika rehefa anao concours ry havana tahakny ahoana tsika rehefa sisy fifaninanana atao zany ka ho tenen'le mpandray an'ireo zay ho afaka am'le concours hoe reto ny fepetra ilaina tahakany ahoana ny fitandrimantsika an'izany hoe hiditra amina asa anankiray hiditra amina fianarana anankiray fa mba tahakany ahoana tsika rehefa hiditra ny lanitra inona ny mba fimanana ataotsika tsy de misy ozy ny olona hoe io tena makany an-danitra daholo tsika atao fotsiny zay ampadio ny fonao tsara aloha zay io Andriamanitra tsy mijery ivelany fa ny any anatiny any hitany satria tsy hitanao le anaovana an'le zavatra rehetrarehetra fitafiana tsy mendrika reny fa Jesosy tsy nanovany ary rehefa niteny Jesosy hoe avia ty fa enti ny vavahady tery ny lalana makany amin'ny fiainana ary vitsy no mahita azy misy fotoantsika manontany betsaka ary sa vitsy no any an-danitra tokoa ry havana satria eto aloha zany raha jerena de ohatrany vitsy sa manao izy ianao satria de miteny ny tenin'Andriamanitra hoe malalaka lehibe ny vavahady de malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana fa ety sady tery makaty amin'ny fiainana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy tsy naharitra ny mpianatra indray andro nanontany an'i Jesosy fa vitsy sa betsaka no mba voafonjy efa kitsika izany tenin'Andriamanitra ny teny zay nanontany mpianatra any amin'ny Luka 7:10 Luka 7:10 ngefa kitsika Luka 7:10 andininy fa 2:20 Luka 7:20 andininy fa 2:20
misy olona vaovao trasolarapaitsika zany violetina ridrartiny tonga soa koa ianao androany koa vona hitanao teto tonga soatsika rehetrarehetra de lika toko fatelo amby folo ny soramary de zao any amdiny faharoa amby roapolo nanotaniny an Jesosy na ho vitsy ny olona hovonjena na tsy ty zany fanotanina mba manidikitika atsika de valiana aminao eto androany nareo le miteny rehefa miteny aminareo zay ory reto sitrapon'Andriamanitra nareo vehivavy manao pataloha de ozy nareo de ao na ry Darlene sy ry Lisang sy ry reny sy ry izy moa le mpanompon'Andriamanitra le pastera moa zany pastera vehivavy izy moa mampionina le pastera vehivavy de rehefa tsy adiko narany na tsy tenenina koa tsy magnino misy amitenareo zay manana fahamasinana de zao nytenenareo korianina ary olona mpanompon'Andriamanitra be reny de anina de reny ve de ho very za tsy afaka hitenanao hoe very reny sa tsy very ny ataoko de nomezaka zay tsy mampavery aho fa nefa kosa de zao tsy anany lanitra za koa mbola ezaka hitrany fa misy taridalana kosa Joyce Meyer anytiako tenenina misaotra raha nampavitsiry amboaramena de ve ny olona de nareo aza manao pataloha de iny zao Joyce Meyer manao pataloha manao kavina be ohatran'le an'ireny de tena volo za de zao za efa nisy niteny anazy za mantsy nareo raha nabavy mananonareo fahamasinana tsara baiboly raha lasa nabavy malalana fanaovana vehivavy pataloha sy ny sisa de izy olona tsy de ana zany Joyce Meyer de zao manina moa Joyce Meyer fa izy moa Joyce Meyer misy olona be de be manaraka hoe mafeny stady ve raha teo za tena ny amin'ny toriteny izy tsy de hitako hoe ina ro any raisina am'izany toriteny zany tsy zavatra mitantara zavatra anankiray zay foana izy ho anareo zay piano azy zavatra anankiray zay matetika tantarainy hoe de ohatry misy tsirony aminy mihitsy mitantara an'izay zavatra zay tsy manaratsy azy akory fa kosa ataon'olona référence izy rehefa ataon'olona référence izy de za ako miteny anareo hoe mitenareo aza manao de izy nareo reny ary ve reny de reny zany de ho very tsy haiko aloha reny na ho very na ho tsy ho very fa raha baiboly ny jerena de misy fahamasinana tena takian'Andriamanitra mitsika nalàna vavy nareo aza mitsaratsara olona fa itsaran'iza moa zay zay ara mba tsara ny tenin'Andriamanitra koa rehefa misy tsy mety ataonay tenin'Andriamanitra foana antsika nyresantsika ary eto Jesosy antaniny olona de atao mba antanitsika valy tenin Jesosy ary ho Jesosy ozy ny olona ny soramaritra nantanina any Jesosy na ho vitsy ny olona hovonjena na tsy de samy mihaino daholo tsika de eritreretintsika daholo Joyce Meyer ry Lisang ry Darlene ry zavy reo Oslo rehetrarehetra mpira evangelika rehetrarehetra reny vehivavy hitanareo fa za matetika ny gasy koa mipataloha daholo misy mini-jupe kely za voaingana fa tamin'ny herinandro zany hita olona andeha hanao san'Andriamanitra de short hitanareo short jean kely le tena farany fo kely reny ny anaovany fa hanao san'Andriamanitra amin'io de andao Jesosy ny antanitsika fa tsy za ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nandroso akany Jerosalema de hoy ny anankiray tamin'ny tompoko moa vitsy va no vonjena betsaka safidy Jesosy no vonjena ary hoy izy taminy misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo io le teneniko anareo tsy hoe etsy aloha etsy Jesosy miantso mpavie de veriny olona fa hoe tena ory olona Jesosy de io fa miantso de ohatra io fa miantso atsika tsy aoko filafilaina kely afi mba midira ty an-danitra etsy andeha kely za nefa tsy ade iny efa hoavy za nefa tsy ade ozy ny olona amin'ny Jesosy miantso ke fitiavany atsika miantso izy fa ironao tsara izy miteny eto ty varavate mibosese misese any misy fisisia misy eforo atao misy ezaka atao le vavahady zao tsy niova ny refiny any mbola tery foana na olona rivo te hiditra na olona zato na olona roa de ny refiny io tsy miova fa anjaran'ny olona no misesika hiditra misese
misy esehitra amin'ny varavarana ety nareo hoy aho aminareo maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka nanontany olona vitsy sa maro no novonjena de zao be debe lono natsoana ary raha miprograman'Andriamanitra teny de volony latsaka teo tany rery no very farafatsy mba toery Jodasy sy ry Akana sy ry Safira sy ry Ananiasy sy ry fa ny akoatr'izay voavonjy daholo ny programan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra voavonjy satria Jesosy tsy nomeny olona ray fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay zany hoe nomena ny olona rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy ny fiainana mandrakizay be debe ny teo any be debe ny natsoana fa Jesosy ny teny maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka zany hoe te hiditra fa tsy afaka inona mahatonga ny olona tsy afaka le teneniko anao teo misy zavatra eny amintsika eny tsy afahantsika tsika te hiditra ho any an-danitra fa tsy afaka satria maninona misy zavatra tsy fotsika esorina tadidio foana manomboka androany ny ohatra nataoko anao fa raha isy hoe manao akanjo be debe matavy be mihitsy ianao de varavarana kely tsy maintsy esorinao ny akanjonao na tianao na tsy tianao tsy maintsy esorinao reny akanjo mavesatra manavesatra anao manery anao tsy ho tafiditra reny be debe ny akanjo eny amin'ny olona izy tsy afahany miditra Galatiana 5 fantatsika tsy enjery zany ndraiky jerentsika Galatiana 5 andiny fa sivy fa miariary ny asan'ny nofo reto avy zany akanjo be matafiditra matafiditra ny olona zany fijangajangana lohalaharana miakatra eo amin'ny toerana voalohany ny fijangajangana akanjo be tsy te hiditra ny olona fa fatorany fijangajangana tsy tafiditra any ry havana ny fahalotoan-tsaina fahalotom-panahy fahalotom-po fahalotona aloha andriary mbola ny vatana amin'ny maloto mbola azo sasana amin'ny savony iny ny fahalotona ny fijejojejono any amin'ny larana fahatelo io eritreretinao fa mifandarana tenin'Andriamanitra an'io fiariarian'ny asan'ny nofo de fijangajangana sy fahalotona sy fijejojejono mbola maresy ny fanompontsampy ianao zany ranabavy de zao ny tadidio na rahalahy ianao mijejojejo io de mbola ratsy no mpanompo sampy raha ny fahitan'Andriamanitra anao amin'ny tenin'Andriamanitra izy ianao hoe mahery be zany ka tsy zany nanoatra an'io izy raha nanoatra an'io zany fa miariary ny asan'nofo de fitsangajangana fahalotona sy ny sisa de any amin'ny faramisy na koreny mba fijejojejoana kely freny tsy de manino tsia fitsangajangana fahalotona fijejojejoana zay mandoa hoe mifanompontsampy sy ny fanaovan'ody ratsy sy ny fandrafiana mbola teo alohany angeravana mahatonga antsika sarotiny angeravana mahatonga any miteny anareo fa nareo moa tsy tianareo indraindray mihaino an'ireny zavatra izay rehefa moatao ahoana ry havana Andriamanitra no nandahatra an'izany ny fijejojejoana ry havana mitondra makany amin'ny fitsangajangana na tianao zany na tsy tianao ary ny fijejojejoana de aeo anatrehan'Andriamanitra ihany koa de fandrafinan'Andriamanitra raha io zao ny volomasoko nanaovan'Andriamanitra de io ny fatany fa mety amiko fa rehefa esoriko io ka hovaiko ny paozin'io de mandrafy an'Andriamanitra tsy mahay ianao Andriamanitra fa zao ny tena tokony ho izy maninona zao ty Andriamanitra raha mba nataonao matevy misoratsoratra kokoa de maninona nataonao violer kely ty Andriamanitra maninona nataonao mandrombola ohatrana tahaka an'io izy ny tezitra tsy fantatry na tsy nana tena nandeha le fahatezerana teo fa ny fitoritensika eto raha mandinika ianao misy fotoana mampahery misy fotoana mampivaly misy fotoana manitsy misy fotoana mahatezitra mihitsy rehefa zavatra ohatr'izay ny terenina de mahazatra zany fa zay le tenin'Andriamanitra nefany amin'ny fotoana ny lokon'ny molotro io io nanaovan'Andriamanitra raha olokoko menamena io na mangamanga na maintimainty tsy midiky zany fa fikarakarana vatana fa fidiky zany fa tsy nety nataon'Andriamanitra
reto ako reto sotrany tsy tiako reto fa lokoko menamena reto tsika raha tian'andriamanitra iova reny de nataon'andriamanitra ny tanalahy hitanao ny tanalahy miovaova isan'andro azon'andriamanitra natao miovaova reny fa zao nanaovany antsika karakarao ny vatanao hosory menaka asivo fiarovana amin'ny masoandro ataovy mandimandina tsara faza misy ovaina ny fitafinao amboary fijerijejona avokoa ireny ary mitondra atsika makany amin'ny fitsangatsangana mitondra atsika makany amin'ny fahalototsaina fahalotopo ary mahitanao ny olona ianao mety tsy maloto-tsaina fa ny olona mijery anao lasa maloto ny sainy mijery anao ryhavana malala reny retreny de mila miala ny fanimpotsampo fanaovana ody ratsa ny fandrafina ny fifandirana ny ady lahy ny fiafina fonina ny fiampiandanina ny fisarahana ny fitokona ny fialonana zany koa mbola izy ny fialonana ny fahamamona mody efa mazava filalaovan'ny ratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo teo tahaka ny volazako igny koa fa izay manao izany de tsy andovan'ny fanjakan'andriamanitra reny rehetrarehetra reny le akanjo be mahatonga anao aninona tsy ho tafiditra ny vokatry ny fanahiny fanohitra am'izany hoe am'le lalana kely zany reto zavatra ilainao fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaova-tso fahamarinana fahalemem-panahy fahonona-po halleloia reny zavatra an'ireny zao zahay de sarotiny foana tenareo ty zavatra ty tsy fijerojejona sy ny sisa ihany fa ty koa mbola akanjo be anankiray mahatonga anao tsy tafiditra ny vavahady ety sy tery resaka voninahitra resaka fiandrianana sy firazanana io ryava mbola betsaka ny laviny io misy olona tena de ivavaka fa mbola tsy ao anatin'ny tsy mety tafiala ao aminy mihitsy zay zavatra zay ny fanambony tena ny voninahitra sy ny sisa sy ny sisa te teny aminao androany ny lanitra voamana ho anahy de ho anao misokatra manoloana aminao reo vavahady reo araka ny teniko tao hoe vavahady telo zao le mikodana be iny efa tsisy hevitra tsony mivavahady ety iny tsy miova mihitsy ety foana io na igrevytsika na ilongolongotsika na ho faly koa tsika na ho tezitra isika de tsy miova ny ataon'i Jesosy de miinvite anao hiditra fa ny ataon'i Jesosy ny mandrisika anao hiditra ny mandrisika anao hisesika fa tsy nanova na inona na inona hoy Jesosy tsy tonga andrava fanatanteraka tsy tonga andrava ny didy Jesosy tsy tonga andrava ny refiny vavahady eto i Jesosy fa tonga izy hanatanteraka ny fampidirana antsika anatin'ny fiainana mandrakizay tamin'ny alalan'ny fahafatesany tombony azo fijaliana ozy izy Jesosy hoe maro izy izy no te hiditra fa vitsy no afaka any hoe misy examen ngeza be zany eo takany takany misy fanadinana ngeza be zany eo de betsaka ny te ho afaka betsaka ny te hiditra fa tsy afaka tonga eo am'le fotoam-panadinana de tsy afaka teo any an-danitra ihany ny olona fa no re zavatra zay eo i zavatra zay tsy natao anakana tsy natao anakanana atsika etsony an-danitra fa natao anarahantsika lalàna mba ho tafiditra anaraka ny norma atafiditra atsika ny vavahady ety tsy hoe tsy azo hidirana fa misy zavatra ezaka ataonao mba ahafahanao hiditra hoy Jesosy hoe betsaka ozy izy maro ny tadiditra fa tsy afaka rehefa mitsangana ny tompotrano ka manidiny varavarana ary nareo mijanona eo amin'ny alatrano mandodona varavarana ka manahy tompoko voaizahay de amalisika anao hoe tsy fantatro kory nareo na avitaiza na avitaiza ary ny am'izany nareo de am'izay nareo de anao hoe ninona sy ny soroteo anatrehanao zahay nampianatra teny an-dalambe anao zahay eo zany samy hita tara zao zankina anao forany le zankina Jesosy tena masan'Andriamanitra zankina toroteny foana zankina anao live misy olona mpanao live tenin'Andriamanitra
hitako ny sariny tena hoe jesosy izy nge ravanareo tsy tokony manao rehefa tsy tianareo hitanay dia tsy tokony manao amianay fotsiny nareo dia tsy hitanay ny zavatra biblenareo fa mamenatra ravanareo hoe mpanompon'andriamanitra mba izy ary nitezitra be iny mba tiako hita mihitsy ny olona tezitra be toy iny dia amboary ravana ny fomba fanao amboary ny ianao mila mamboatra ianao mila miezaka hoe za jesosy tena vonina inge ravana tsika rehetrretra nge ravana samy manana zavatra nafoy daholo ianao zao hoe mieritreritra tsisy zavatra nafoy za ty alohan'ny vavahako so de alohanao mieritreritra hoe zahako efa religieux hatramin'ny naterahako fa ianao tsy manana zavatra betsaka nafoy io za ivadiko iny efa teneniko anareo foana ivadiko iny mampiony iny tsy mahay manao jupe zany iny ary tsy mahay manao jupe eo amin'ny atsasapehany eo foana zany ny jupony e zay farafahalavany eo amin'ny atsasapehany moa mampionina hitanareo iny de pataloha zany tsy manao jupe zany izy fa na jupe le mamety de boty hatreny amin'ny lohalika rehefa mangatsiaka ny andro mangatsiaka nanana zavatra nafoy daholo zay mampionina iny a nareo a mety resiny iny raha manao resaka make up zany tany rehefa manao an'le izy mikarakara manao hoanina be izy taloha manao an'ireny zavatra iny ny asa tamin'ireny raha teo moa izy hainy tsara mihitsy manao ny volomaso io na ianao ary dia ataony asorina kely dia amboariny dia misy an'le an'ireny fa ianao mieritreritra hoe tsisy zavatra nafoy zay misy aminareo le tezitra tsy haiko izy zany de efa réaction tezitra eny nareo mieritreritra hoe zay a tena manakiana fotsiny zay tsy manakiana teo zay ny ala teo zay ny ala teo zay ny ala ary teneniko anao fa araka ny tenitao betsaka ny zavatra nafoinay betsaka ny zavatra nahitsana taminay so de veriny hoe miteny fotsiny zay hoe mora ny miteny ny eto zany ny olona miaraka aminareo eto tsy olona le endry be hatramin'izay ny ainany a de manakiana ny olona de mbola tsy nahafantatra zany hoe inony zany ditra zay nge micomprendre ny zavatra rehetra lalovanareo nge lalovanay e ainay nge fa sarotra miala am'ireo e fa zay koa afaka mijoro vavolombelona aminareo fa rehefa ao anatinareo fotsiny ao anatintsika ny volonté rehefa ao anatintsika ny finiavana hoe za jesosy ampio aho fa hiala fa tena teneniko anao fa mifanamasina mihitsy hiditra tsehatra tena hiditra tsehatra ho anareo vaovao be tabe nareo vaovao eto teneniko anareo mampionina araka ny teko tamin'izay shorta kely rehetrarehetra reny foana fanaovany de nanomboka ny vavaka izy de mbola tsy resy lahatra fa mandeha am'izay izy de hitanao manao an'le akanjo le ohatry ny le hita ny lamosina rehetrarehetra foana nanomboka ny vavaka kely fotsiny zay de zao ny zavatra tsapany an-dalana fenon'olona miklaksona misy lela hatramin'izay nefa izy tsy mahare tsy mahatsapa zay misy miklaksona nely hidinany nga kokonjy teny tonga de ohatray mimenatra be zay jesosy a mimenatra be ah lasa izy nody teo ny eo nahitsany tamin'ny tany daholo reny rehetra fitafy tsy mendriky reny mividy akanjo lava akanjo misarona tsara mandraky ty androany tsisy ny klaksona tsy izy teny an-dalana zay ny nanaovany an'izany fitafy tsy mendriky zany voalo farany fa namasina nge ravana manampy anao e fa ny olana ianao a tsy manana an'le finiavana ny eritreritrao de zao jesosy a misadapte aminahy tsy riavana tsy miova le vavahady ety sy tery fantatro nareo vehivavy a za tena azoko an-tsaina mihitsy ary za nge micomprendre nareo tezitra rehefa misy fotoana toriana teny ohatry zany e micomprendre nareo nge za e tena maty tezitra satria zao nareo vo mety maheno an'izany zavatra niainanareo mampiripiry taonany ko nazay nge ravana tezitra tam'izany e nazay nge mba tena afafa tam'izany tenen'ny olona zany fa rehefa ty arina ianao arina kely ao anatin'ny alina mangina fa namasina mamangy anao eo anao vo tena matsapa tena marina zany ravana tsy jesosy
nanovandrefo ny vavahady eto io fa ianao no mila mekely ianao mila mekely nareo vehivavy be dia be loatra ny be dia be mihitsy zavatra mila ilanareo ekeko zany ohatra ny sarotra lokomena manjamaso pataloha zipo fohy inona koa zay ny ivelany verni fa ny anatiny koa mbola ao le nareo vehivavy koa mbola manana an'izay zavatra ao anatiny zay a reny koa mbola mila anany zay lehilahy koa nefa manana be dia be fitsangatsangana maso mandeha makery makatsy alaingalainga isan-karazany isan'andro a be dia be samy manana zavatra isorintsika ravana fa za koa nefa teteny aminao fa mamy zany ho any an-danitra zany ravana mamy zany ho any an-danitra zany ny anjaranay dia tsotra raha teo hoe ny zavatra zaraina aminao eto a eto tsy misy miforce anao fa eto a dia tsy ninakory fa fizarana fanetanana raiso raha mahitanao fa mety aminao tsy mety aminao dia manara foana fandarina dia manao aleloha samainy mety any anao tsy indraindray fa zay nefa tsy maintsy mizara an'izay zavatra zay tahin'Andriamanitra re tsika tsirairay avy maherezy ianao fa ao aorianao nge hitanao ny vokatra io zavatra io tena zao zany ny vokatra le izy misaotra Jesosy misaotra Jesosy ho tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy za mahatoky sy mino fa voarainao ny afatra misy zavatra tsara be manin'Andriamanitra ao atsika ary zay manokana dia miezaka foana zay miteny aminareo efa akaiky ny farany ary misy examen ngeza be amin'izao fotoana izao hoe manoloana antsika mijoroa ianao zay dia mahita anareo foana eto za manao vaksiny nareo fa hitanareo angamba zao ny azakazaka ataon'ny olona tsy ny olona mivavaka no mitenareo manao vaksiny fa reo mpitondra politika rehetrarehetra ireo dia tsika tokony isaina inona ny zavatra ao ambadika io za zany dia manao antsoavo mety misy aminareo angambany a mbola tsy nahare kory nareo fanetanana momban'izany misy fotoana nampianatra nareo momba ny tombo-kase a sy ny mariky ny bibidia mety misy aminareo a misy aminareo aloha tsy resy lahatra amin'ny zavatra tenenay momba vaksiny ozy nareo sa ataonay io fa tsisy an'izany tsy mariky ny bibidia be da be raha teo zao pastera miteny hoe sy tsisy an'izany io hoe dia io nareo manana safidy misy aminareo kosa nefa misy orinan'Andriamanitra misy aminareo tena mijory hoe tena io le izy a zay tsy hanao an'io a ny vatana tsy asiana an'io dia misy aminareo matsiaro malahelo hoe efa vitan'le izy nareo a vao narehan'le fampianarana dia ny ampaherezako anareo dia zao afaka miresaka aminay nareo hoe za resy lahatra fa tena mariky ny bibidia tokoa io nefa za efa vita fa zay mbola vonona hitondram-bavaka anao Andriamanitra dia minitsy mijery ny andro ny fahalalana ny andro ny tsy fahalalana tadidio zay ka raha vitan'izany zavatra zany ianao nefa anao ankehitriny vao matsapy hoe tena tsisy io tena tsy tokony manao an'io a aza manamelo teny ianao ndao hoe tsika mivavaka fa tsy zavatra zay sain'Andriamanitra atao Andriamanitra tsy te minitsy alala minimikipy Andriamanitra manoloana ny tsy fahalalantsika re zavatra tsy fantatritsika zany za tsy nafantatra ay ve zany io e nefa za efa vita andao ianao entina mivavaka fa ho an'ny olona kosa efa minahare dia za te teny aminao fa mitombo ny fahorian'ny olona be fahalalana ny ten'Andriamanitra tiako tenenina dia zao raha misy olona eto efa mahalala efa toriana teto foana aza manao an'io ianao a fa io dia mitondra antsika mankany amin'ny mariky ny bibidia ametrahana mariky ny bibidia io dia zany hoe tsisy an'izavy za anao ihany dia zay ro zany tsy miresaka amin'izay a dia madio ianao malalaka ianao zay ataonao fa raha misy aminareo hoe za efa vita nefa tena nanenina tsy fantatro kory ve mbola misy an'izany mbola tsy nalala momba an'izany a dia Andriamanitra mbola vonona ny hanonitra amin'ny zavatra ohatray amin'ny fombany izy malala izy ny Andriamanitra aloha izy anao zay tiny fa za miteny anao androany mahereza anao a dia mijoroa ianao a fa mbola anisany mahety ny lalana makany io teneniko anao fa aoriana kely eo hoety dia ety ny lalana na ny fiainantsika reto ary amin'ny 9 août ngetsika dia efa tsy afaka hiditra centre commercial intsony 9 août afaka herinandro ke zany raha roa herinandro fa zay tsy matahotra an'izany efa nampitandremona nefa ela fa hoety ny lalana ka mbola anatin'ny lalana eto daholo zany dia asakivy ianao tsy very mandeha zany ianao tsy misy marina ka harian'Andriamanitra zany
manamarina ny tenanao anatry an'Andriamanitra amarino amin'ny rahan'i Jesosy ny tenanao mahereza ho tain'Andriamanitra tsika tsirairay avy matoka efa voainao zay afatra vitsivitsy zay ho Jesosy hoe midira misese mila misesika anao hiditra anatin'ny ao anatin'ilay vavahady ety sy telo misaotra ny anababa mihitsika torantsika anatin'izay torotelo zay de hiditra avy hatrany tsika orina tirity ao anatin'ny fitoranam-bavaka de samy mahery samy tain'Andriamanitra de ataontsika ty rakalokalo fahiny izy ty tamin'ny fahatanyrahany tamin'ny mbola fahazazany efa adolatseto any nainao tony heritony voalohany de ndao mba ho alefatsika izy andrany maheresy efa afaka manomboka mandefa ny message fangataham-bavaka asika ao amin'ny compte radio akiradio ny andefasanao ny fangataham-bavaka de tahiny tompo ary mampionina de miaraka aminay eto indray ianao androany ny fitondranam-bavaka
sady raban'ny olona ianao nanetanany amin'ny mesazy. Tain'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra fa alindray miaraka amintsika androany tao anatin'ny fotoana manokana hifampitondrantsika mibavaka dia samy hita in'Andriamanitra daholo tsika mianakavy. Eny ary dia hanomboka antsika amin'ny fitondrana mibavaka tsy dia betsaka aloha fitondrana mibavaka androany. Aleloia zany tahiny tompo zany tsika rehetrarehetra fa raha mbola misy nefa dia alefanao ato amin'ny compte radio Akiradio ny fangataham-bavaka izay ataonao dia hoentsika mavaka eto izany zavatra itsika ambavaka izany. Dao aloha nomboka hivavaka aloha mampionona dia ao anatin'izay mitondram-bavaka ny fangataham-bavaka rehetrarehetra isika. Nao ary hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Hivavakantsika androany dia hanolo-tenitsika androany ravana malala araka ny toro-tenitsika teo dia ratsika hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra ihany koa hiasa eo amin'ny fiainanao satria araka ny tenin'i Davida dia nilaza manao hoe tanora talozy ary antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina ka nafoin'Andriamanitra. Tsy mbola nisy zanak'Andriamanitra ka nangataka-kanina. Amin'ny fotoana ny olona anankiray mandeha amin'ny fahamarinana ary havana malala dia tsy nivalim-bavaka ihany no andrasany eto amin'ity tany ity fa miandry ny anjarany lovana izy ary mipetraka ho azy ny lova mandrakizay dia ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiainana mandrakizay. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao mba samy hiteny an'izany tsika androany hoe Jesosy ezaka hiditra amin'ny vavahady ety. Raha mety mbola tsy tao anatinao mihitsy izany hatramin'izay mety mivavaka ihany ianao fa araka ny toro-teny teo hoe sady mivavaka tsika indraindray no te handeha amin'ny lalantsika ihany dia androany manana ianao fanapahan-kevitra satria raha tonga eto ianao dia tsy kisendrasendra nahatongavanao eto fa Andriamanitra miantso anao hiditra amin'ny vavahady ety io. Ndao-tsika androany hiteny hoe Jesosy zaho ezaka fa tehirizy ho any satroboninahitra ny fiainana ny fahamarinana. Sotranao izay Jehovahandriamanitra amin'izao fotoana izao omenay voninahitra eto indray ny anaranao dia irainay eto indray Jehovahandriamanitra ny anaranao ary isaoranay satria amin'ny anaranao nanaovanay an'izao fotoam-bavaka izao ary fantatray fa araka ny teninao dia naiza ny angona androna telo amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao ary izay dia misy sy matoky fa tena eto afovoanay ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Eto ianao androany handray an'izay rehetra manolo teny ianao hiantso an'izay rehetra te hiditra ao anatin'ny vavahady ety ianao hanome ihany koa ianao Andriamanitra an'izay rehetra mangetaheta androany ninona mety karazana etaetan'ny olona dia hanome loharano ianao Jesosy. Eto ny fanatrehanao ary izany fanatrehanao izany dia ampy ho an'ny fiainanay, mahafeno ny fiainanay izany, ny banga rehetra eo aminay dia feno ny fanatrehanao. Isaoranay ianao Jehovahandriamanitra ny toro-teny izay renay teo androany satria tena marina tokoa fa ny teninao dia milaza inona moa ny soa azon'ny olona na dia omenanay aza ny zavatra rehetra kanefa ho very ny fanahinay. Te hiteny ianao Jesosy fa ninona zavatra hito amin'ity izao tontolo izao ity na izay hitan'ny masonay na izay tsapain'ny tananay na izay ren'ny sofinay ka mbola eto amin'izao tontolo izao dia tsy misy dikan'izany. Tsisy dikany avokoa izany na dia omenanay avokoa aza raha ho very ny fanahinay. Fa androany izay Andriamanitra raha misy olona hoe Jesosy mety mbola tsy tao anatin'izany programa izany mihitsy dia mangataka anao izay fanamasina amin'ity androany ity hamangy ny fonay tsirairay avy ianao, hanome anay fanapahan-kevitra ianao, hanentana anay ianao, hanosika anay mihitsy ianao hiditra ao anatin'izany vavahady ety izany. Hamily ny lalanay izay raha toa ka efa tany anatin'ny vavahady mety malalaka na tany anatin'ny vavahady mety atonontonony araka ny toro-teninay teo Jesosy dia avolio ny lalanay tsirairay avy hiditra ao anatin'ny vavahadinao dia ny fahamarinanao ary ho tehirizinao anay ny satroboninahitra izany fahamarinana izany. Dia misaotra anao izay Andriamanitra hifonanay eto anatrehanao ninona zavatra mety mbola tsy nintsana teny aminay, tsy nafahanay tena tafiditra tanteraka tao anatin'ny vavahady. Androany Jesosy vonona izay hanitsana an'izany amin'ny fanapahan-kevitray manokana, amin'ny herin'ny fanahinao masina
dia ho ahitsany aty aminay zany satria izay ty andova fiainana mandrakizay matiantoko izay tsy raha mba nahafantatra anao ihany nefa ho very matiantoko izay andriamanitra raha mba nivavaka taminao ihany mba nahareny anaranao ihany nahafantatra ny lazanao ihany kanefa ho very Jehovah Andriamanitra androany ahitsany aty aminay avokoa izay rehetra tsy avy aminao dia misaotra sady ny amin'ny valimbavaka izay efa nomenao ihany koa hitanay fa misy valimbavaka Jesosy anisy olona teto nangatabavaka niala tany amin'ny toerana nisy azy eto a Frantsa efa tonga eto izy amin'izao fotoan'izao aleloia noho ny fitantananao zany isaorana anaranao masina nisy olona teto narary mafy sitrana tanteraka aleloia voninahitra ny eo anao maro ny valimbavaka hitanay ny fitahinao sy ny fahasoavanao mirotsaka tsy mananambiampy amin'ny mpanaraka an'izao fandarana izao ary inoko fa raha hivavaka indray izay androany dia efa voamanao sahady ihany koa ny valimbavaka voninahitra ho anao rery ihany Jehovah Andriamanitra halleluia amen eny ary trano fitoranam-bavaka ary tsika amin'izao fotoana izao fizavavolombelona aloha misy olona netsika-bavaka teto anatin'izao netsika-bavaka teto mampionina nanombonomboka ty fitondranam-bavaka ty narary mafy zany ray mpianakaviany zany netsara fa androany fa voaraintsika mesazy androany ary mahafinaritra anahy ty olona ty satria izy dia tsy mitsahatra ny mijoro vavolombelona misy ihany ny olona ety hoe mangatabavaka dia any izy dia efa tsy hitatsony dia tsy dia manina ihany koa nefa zay fa ty olona ty indray dia hisorantsika an'Andriamanitra ny fisiany olona ohatr'izay satria mba mampahirentsika izay mpitondram-bavaka ihany koa fa dia tsy mitsahatra ny manome ny fiovan'ny zava-misy mihitsy izy ka dia efa androany dia nandefa mesazy izy efa tena sitrana tanteraka izany vadiny zany izy tena narary mafy ary efa mandeha tsara efa sitrana tanteraka zay zany fijona vavolombelona misy koa olona mangatabavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny zanany lahy satria zany zanany lahy zany dia kizitina tena misy fakisitinana hafa mihitsy zany tena mihoatra dia mba mangatabavaka izy mba ho an'izay zanany zay mba tena hoe hiala aminy zay toetra ratsy zay netsika mavaka zany lehilahy zany ilay mpianakaviana vao afaka amin'izany fanahy zany satria izy io dia fanahy ratsy ary saika izy moa eto andafy eto dia saika betsaka ny olona tratran'izy io eto misy fanahana ohatran'ny nervosité hafahafa zay eto amintsika eto dia betsaka ny olona tratran'izay dia vavakantsika amin'izao fotoana izao mba ho afaka izany olona izany Jehovah Andriamanitra mitondram-bavaka izay an'izany ray mpianakaviana izany amin'izao fotoana izao izay misy fakizitinana misy tsy zavatra foana Andriamanitra mahatezitra azy tsy mahafaly azy mahasorena azy androamanala ary indraindray dia miatraikany amin'ny ankohonany mihitsy any zavatra izany ary mitondra alahelo any ankohonany Jesosy androany izay mitondram-bavaka Jesosy fantatra hoe fa fanaratsy daholo izany ary mamatotra azy zany Jehovah Andriamanitra mamatotra azy zany Jesosy androany dia vahana izany fatorana izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata vahana amin'ny anaranao zany fatorana izany eto androany ninona vahana ety ambonin'ny tany dia vahana ny an-danitra aleloia androany dia mamaha an'izany fatorana izany amin'ny anaranao zay Jesosy manapaka an'izany fatorana izany amin'ny anaranao zay Jesosy ny ranao mahery androany hiasa ao anatin'izany ankohona izany anatin'izany anata zany hiala ao anatin'izany fanahy fakizitinana lava tsy misy fifaliana menomenona lava fahatezeran-dava zany tsy misy fiadanana Jesosy io androany hamangy an'izany tokantrano izany mihitsy ianao ary dia tena anatin'ny sainy mangina any anatin'ny fanahiny lalina any Jehovah Andriamanitra angatahana ny fanahy masonao tena hitondra rivo-baovao any anatiny any ampatsiaro azy Jesosy fa eo ianao ampafantatra azy Jesosy fa raha mandroso ao anatiny ianao dia hanana fiadanana izy aleloia ary izany fanaratsy ny fakizitinana izany mihitsy miala ao voalohany Jesosy malalo angatahanay mba hiasa ny vavaka izany ary ireto ankonana ireto dia ankonana tena isehon'ny voninahitra satria mangetaentanao ary matoky anao Jesosy malalo dia misaotra tompo voninahitra ao anao rehetra ihany amen Alleluia hitondram-bavaka tsika amin'izao fotoana izao ny rahalasolo sy anabavivero izay tsy mety mahazo zaza efa 3 taona zao dia tsika mavaka izy ireo azo zaza amin'izay alleloia tsika mavaka solo sy vero mba azo zaza amin'izay dia raha afaka manaraka fandalana izy rehefa ny aoriana any dia mba asaina prisiantsika izy manaraka fandalana ihany koa dia mba manaraka an'izao fandalana izao dia mahery isan'andro
Jesosy eo mitondra mivavaka ny solo sy velo izay amin'ny androany ity izay tsy mety mahazo zaza Jesosy misy fahamainana, misy fahamombana ao anatin'ny tokantrano Jehovah'Andriamanitra, tsy mety mahavananaka Jesosy. Ianao anefa nitsodrano anay Jehovah'Andriamanitra mba hanataranaka fa izany tokantrano izany dia tsy manana. Mety noho ny ozona tapahanay eto amin'ny anaran'i Jesosy raha ozona ny mahatonga an'izany. Ny anaran'i Jesosy no nampatapahanay ny ozona amin'izao fotoana izao, fa na fahamombana rehetrarehetra Jehovah'Andriamanitra roahana hiala ao anatin'izany tokantrano izany amin'ity androany ity. Jesosy hoe aneho ny voninahitra ao izany tokantrano izany, ary atao fitsapany fa raha mahazo zaza izy dia ianao rery ihany nasahoany an'izany, ary ho atolony anao ny fiainany sy ny androm-piainany rehetra Jesosy amin'ny fotoana izy hitrotro zaza, satria fantany fa fahasoavana avy aminao izany Jehovah'Andriamanitra. Angatahako mihitsy amin'ny androany ity fa na amin'ny fahavokarana hidina ao anatin'izany tokantrano izany, fa na amin'ny fahavanona nanaka amin'izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompon'ny sabata, angatahanay amin'ny anaranao ho tahinao izany tokantrano izany. Aleloia. Ary indray nitsodrano avy aminao dia azo taranaka avy aminao Jehovah'Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy. Amen. Ivavaka koa tsika ho an'olona anankiray mangataka vavaka izy fa manahitaina avokoa ny vatany manontolo amin'izao fotoana izao. Aleloia. Vavaka tsika amin'ny androany ity. Jehovah'Andriamanitra mangataka aminao izay androany Jesosy hampitsahatra an'izany fanahitaina sy loharanona aretina izany ianao amin'ny androany ity Jesosy, izay manahitaina avokoa ny vatany rehetra Jesosy malala. Fa androany amin'ny alalan'izao fitondrana mbavaka izao dia hisy tanana hikasika, hisy fanahy masina hidina, hisy rahan'i Jesosy hikoriana anatin'ny vatan'izany rahavavy izany, hampitsahatra ny fanahitainana sy ny aretina rehetrarehetra anatin'ny vatany manontolo amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny sabata. Nampitsahatra ny fanahitainana amin'izao fotoana izao amin'ity alina ity ihany dia hiala ao anatin'ny vatany izany. Na inona mety nahatafiditra an'izany tao anatiny, na faharerahana na zavatra hafa, dia ny zavatra fantatray androany dia ny Jesosy nay mihitsy no hitondra fahatanjahana sery ao anatin'izany vatan'izany olona izany, na tonofony, ny taolany, ny lalan-drahany, ny vatany manontolo. Aleloia. Amin'ny anaranao Jesosy, ampitsaharinay amin'ny anaranao izany amin'ny androany ity ny aretina rehetra tsy anankely tsy anam-pahefana ao anatin'izany vehivavy izany. Ny anara maherinao Jesosy tompon'ny sabata no angatahana izany. Haleloia. Amen. Mangatavavaka ny vavy anankiray mba ho vita batisa soamatsara izy. Haleloia. Tsika mivavaka mba ho vita batisa dia tsika mivavaka ihany koa anatin'izay ny batisa ny fity izay ho ataontsika amin'ny sabata sy larisa. Tonga dia ao anatin'izay tondratsika mivavaka ny batisa rehetra amin'ny androany ity. Jesosy amin'ny tondra mivavaka izay amin'izao fotoana izao izany rahavavina izany fa mangetaeta ny androso amin'ny batisa Jehovah'Andriamanitra, fantatra fa sitraponao izany, ary izay dia tsy teny intsony hoe raha sitraponao Andriamanitra, satria tena sitraponao fa ny angatahanay androany Jesosy io. Ianao alala ny sakatsakana rehetra izay mety eo anoloany, ka mitady tsy hafana ianao an'izany batisa izany, satria dia fahavalon'ny devolo izany batisa izany. Ka androany ninona sakatsakana ataon'ny devolo tsy anankely tsy anam-pahefana eo anoloan'izany vehivavy izany. Jesosy hampafana ny fony ianao, handrisika azy isan'andro ianao, satria izany ny fototra hafahanay miditra ny lanitra Jehovah'Andriamanitra. Androany koa izay dia mitondra mbavaka ny larisa izay ho atao batisa amin'ny sabata sy fity Jesosy malalo entinay eto anatrehanao izy ireo Jehovah'Andriamanitra. Efa nanolo tena ho anao izy ireo, nanapa-kevitra izy ireo hiditra ao anatin'ny lalana ety sy tery Jehovah'Andriamanitra. Dia fantatra fa ianao koa Jesosy eo amin'izany vavahady izany dia hampandroso azy hampifaliana ianao, ary teny amin'ny manao midira amin'ny fifalian'ny tomponao, satria sitraponao izany. Angatahako Jesosy amin'ny fantanterahana izany, tsy hisy ny sakatsakana. Eny Jesosy hatramin'ny andro dia ho atsara ianao, hatramin'ny zavatra rehetra fanomanana, na ny rano na ny zavatra rehetra Jehovah'Andriamanitra apetraka eo am-pelatananao izany. Fantatra fa tsy faly amin'izany Lusifera, fa na faly Lusifera na tsy faly, aleloia, dia tsy maintsy vita ny batisa amin'ny anaranao Jesosy, satria ianao no miasa, ianao no manokatra lalana, ianao Jesosy io sitraponao izany, dia ianao ihany no anampy anay hatanteraka an'izany. Ovonaitra ny anaranao rery ihany ane izany batisa izany. Misaotra raiky malala. Aleloia. Amen. Eo avy ireo mangatavavaka ho an'ny papany sy ny zandriny salama mba ho salama tsara. Itsika mbavaka izy mianaka izany amin'izao fotoana izao dia tsy salama dia mitondra mbavaka azy tsika. Jesosy androany izay mitondra mbavaka izany iray mpianakaviana izany sany zaza izany Jehovah'Andriamanitra izay marary amin'izao fotoana izao miady amin'ny aretina Jesosy malalo. Androany Jesosy dia
entina eto anatrihanao atolotra ianao zany olona marary zany Jesosy malala any amin'ny toerana misy azy izy amin'izao fotoan'izao mety tsy afaka na dia mivavaka azy fa izay kosa eto dia mitondra mbavaka ary misolo-bava azy eto anatrihanao Jehovahandriamanitra tahaka an'ireo olona efa daza nitondra an'ilay olona marary mipalalitsitsa teo anoloanao Jesosy dia tahaka izany nitondranay azy mianaka eo anatrihanao amin'ny tendroany ity Jesosy eo teninao ray monja ihany dia ampy anasitrana ny aretin'izy mianaka ampy ampiverina ny tanjany sy ny heriny ny nofony ny taolany Jehovahandriamanitra angatanay ny fanahiny fanasitranana avy aminao hidina ao anatin'izany tokantrano izany amin'ny tendroany ity analany rofo sy ny aretina rehetrarehetra ninina mety antony na tonga an'izany Jesosy dia angatanay hidina ny fanahiny fanasitranana ny devoly dia tsy mahazo manararoatra ao anatin'izany aretin' izany tsy mahazo mitondra fahalalam-panondany tsy mahazo mitondra fahampitenana faharavana tsy mahazo mitondra na inona ao anatin'izany tokantrano izany amin'ny anaramahin'i Jesosy tompony sabata ny anaramahin'i Jesosy tompony sabata fa ny fanasitranan'i Jesosy Kristy maimai-poana nidina ao anatin'izany tokantrano izany amin'ny tendroany ity amin'ny anaranao Jesosy mangatahana izany Halleluja amen vehivavy anam-pianakaviana iray mangataka mba tsy hanaova ny fianakaviany vaksiny fa mikasanao vaksiny ny fianakaviany dia mba mangataka izany mba tsy ho tafiditra anao an'izany ny fianakaviany misy tsy salama koa ny fianakaviana ary misy mitady asa olona roa mitady asa misy manao fanadinana ihany koa hoe zany etsika mbavaka miaraka atao Halleluja tsika mbavaka izany ho izany Jesosy entina mbavaka ny fianakaviany izany ravavina izany Jesosy malala izay efa nanao ihany izy niezaka Jesosy nanentana ny fianakaviana mba tsy hanao an'izany fanevitra izany Jehovahandriamanitra nefa dia mbola maneritreritra ihany zany ankonan'izany fa andeha hanaovan'izany fanevitra izany Jesosy entina eto anatrihanao Andriamanitra ho any amin'iza moa izay Jesosy eto izay dia mitondra mbavaka ihany koa ny fianakavianay rehetrarehetra Jesosy malala raha rô tokony hitondra mbavaka ny ankonanay tsirairay avy reto izay tonga eto mihitsy androany Jehovahandriamanitra fantatro fa mbola manana famonjena azo atolotra an'izy ireo ianao Jesosy ianao no angatahanay amin'ny tendroany ity izay Jesosy tsy mahay mandresy lahatra izay Jesosy tsy mahay miteny fa ianao mahay ny zavatra rehetra fantatro fa raha ny fanahinao masina mihitsy namangy an'izy ireo hibitsika ao an-tsofin'izy ireo ampafantatra an'izy ireo ny marina dia vitanao izany ary izany dia izany no angatahanay izany dia izany no angatahanay amin'izao ankonan'ity ravavy ity sy ny ankonanay rehetra ny fianakavianay rehetrarehetra izay tonga eto androany Jesosy malalo entina eto anatrihanao satria misy ny zavatra tsy vitanay intsony fa ianao ihany sisana afaka manao zavatra ianao sisana afaka miasa dia mbola matoky anao hatramin'ny faran'izay fa hiasa ianao anatin'izany eto mbavaka Jesosy ny olona izay mitady asa ihany koa amin'izao fotoan'izao Jehovahandriamanitra ianao ny hanokatra lalana eo anoloany hampahita azy ny asa sahaza azy ianao havelomany ny tenany sy ny ankonany Jesosy malalo ireo izay marary ihany koa ane Andriamanitra dia mba hositranonao ary izany tokantrano sy ankonany izany dia hanehoana ny voninahitra ao mahery vaika noho ny amin'ity ravavinay ity ary ho hitan'izy ireo fa misy Andriamanitra velona sy mahery tompoin'izao ravavina izao entina mbavaka izy ireo dia mahita asa entina mbavaka izy ireo dia sitrana ary entina mbavaka izy ireo dia afaka handova fiainana mandrakizay afaka hijoro Halleluja dia voninahitra ny eo anao rery ihany misaotra Jesosy malalo amen vehivavy anankiray miasa tany lavitra mangatavavaka satria efa mba tsy mangataka izy mba tsy haneren'ny patron azy anao vaksiny fa ny olona rehetra ao an-trano efa vita tao rehetra amin'ny patron ka hatramin'ny mpiara-miasa rehetra fa izy hijoro tsy hanao vaksiny dia mba mangatavavaka izy mba tsy ho teren'ireo patron ireo anao mba hijoro hatramin'ny fary tsika mbavaka tsika rehetrarehetra mihitsy satria maro angeny ka ohatr'izany eto hoe tsy izy rery be dia betsika ny any amin'ny toeram-piasana dia efa misaika teriteren'ny patron daholo ianao an'io dia tsika rehetra mihitsy androany ndao tsika hitondra mbavaka tsika rehetrarehetra izay miatrika an'izany zavatra izany ankoatra nyity ravavy ity ihany koa izay fehintsika mbavaka amin'izao fotoana izao Jesosy mitondra mbavaka izay amin'ny tendroany ity Andriamanitra ho anay tsirairay avy fa ity ravavina ity izay nangatavavaka manokana dia entina eto anatrihanao fa ho anay rehetrarehetra ihany koa Jesosy satria mahakasika anay rehetra izany zavatra izany dia entina mbavaka Jesosy tsy maintsy ho avy ny fanerena Jesosy malala ho avy Andriamanitra ny raha matahora ho avy Andriamanitra ny zavatra maro samihafa ahafahan'ny olona manery anay ianao an'io fa ny any angatanay aminao Jehovahandriamanitra dia
atanjao ny lohalika ijoro, atanjao ny tongotra atanjao ny saina i Jehovahandriamanitra, omeo hery zay Jesosy, ataovy matoky anao zay Andriamanitra, ataovy matoky anao zay Jesosy malala, fa zay mbola mino sy matoky ary manantena fa ianao foana ny tompony teny farany, ary ny Andriamanitra foana ny mandidy sy manapaka na ety an-tany na any an-danitra, noho izany tsy atahotra na iororony nininy zay Jesosy. Misaotra anao raha mbola tsy vita vaksiny zany rahafafinay izany, na dia efa vita avokoa aza ny manodidina azy rehetra hatramin'ny patron, isaoranay ianao fa efa hery lehibe nomenao azy na tonga azy tafajoro, ary raha tafajoro izy hatreto dia mino sy matoky fa ho tafajoro izy Jesosy mandra-piavinao, ary tsy izy rery ihany fa izay rehetrarehetra Jesosy malalo, omeo hery zay, matoky aminao zay, tsy manana nizaniza raha teo zay afa-tsy ianao ny tsy hanaovanay anio ho any an-danitra dia tsy manao anio, fa fantatrefa ny Andriamanitra izay ao an-danitra ao ihany koa nanokatra lalana eo anoloanay. Dia misaotra Jesosy malala, haleloia, amen. Olona iray mangatabavaka fa mikorotana ambony ambany ny fiainany amin'izao fotoana izao ary fiainam-pitiavana moa zany indrindra ary miafara tamin'ny fisarahany amin'ny fofombadiny mihitsy, mangatabavaka izy mba hiverenana zany amin'ny laoniny, zay ny fangatabavaka. Etsika mbavaka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy moa zany no tanteraka ao anatin'izay dia etsika mbavaka. Jesosy tony mbavaka izay ty rahavavina ity izay tena misy fikorotanana tokoa Jehovahandriamanitra ao amin'ny fiainam-pitiavany, dia tafasaraka tazadalana tamin'ny olon-tiany izy Jesosy dia malahelo izy amin'izao fotoana izao ary dia tena mahatsiaro ory, fa ianao anefa Jesosy no fantatra fa matoy izy manatona anao dia ao aminao ny zavatra rehetra, hitany ao aminao avokoa na ny fiadanam-po na ny filaminan-tsaina na ny famafana alahelo na ny fanalana ny fahoriana sy ny ranomaso dia hitany ao aminao avokoa, fa mbola hitany ao aminao ihany koa Jesosy ny mahasoa azy, ary raha angataka izy amin'ny androany ity Jehovahandriamanitra dia inoko fa horena ho any an-danitra any izao vavaka izao. Angatahanay Jesosy mba raha sitraponao ny hiverenany amin'izany olon-tiany zany, amin'izany fofombadiny zany, dia entinay eto anatrehanao Jesosy malala, jereo ty zanakao ity, ianao Jesosy no amerina ny sain'izany olo izany, amangy azy any amin'ny toerana misy azy, apodiny saina ianao dia hiverina ary dia ho mandramaty ny fiarahan'izy ireo, ho vita mariazy, ho vita fomba rehetra eo anatrehanao Jesosy, ary dia hiaritsena eny aminao any lanitra ihany koa, dia angatahanay ny sitraponao mba ho tanteraka amin'izany rahavavina izany, ho voninahitry ny anaranao rery ihany anie ny fanombavaka, nefa koa Andriamanitra izay mahasoa dia apetraka aminao, satria indraindray zay tsy mahay na dia izay angatahanay azy, fa matoky anao fotsiny zay dia izay rehetra ataonay dia fantatra efa mahasoa anay, dia voninahitra ny eo anao rery ihany, haleloia, amen. Vehivavy anankiray mangataka mba hiala ny devolon'ny fampitahorana, devolon'ny tahotra zany fa na raha tsy mitondra tahotra, satria anatra hitondra tômôbily izy manomboka rapiso, nefa izy hatramin'izay na dia mandeha tômôbily fotsiny entin'ny vatiny aza dia matahotra, tena misy fanahany tahotra tokoa aloha zany, ka mangatabavaka izy mba ho afaka izay tahotra izay dia hianomboka hiandra tômôbily dia hitondra tômôbily, za mampahery anao ny saina aloha mafisina voalohany dia ataovy mihitsy hoe zavatra tianao io zavatra ho ataonao io mangetaheta mihitsy anao mba te handrova, tsy hoe zavatra voatery ianao manao an'io, atao zavatra miaina ao anatinao fitiavana an'io zavatra hoe te hitondra tômôbily mihitsy anao, dia manampy anao ihany koa zay rehetrarehetra zay vavaka ary mampionona amin'izao fotoana izao. Hivavaka antsika amin'izao fotoana izao mba ho soloan'Andriamanitra fahasahiny zany tahotra zany, satria dia tena ho sarotsarotra ihany raha hoe matahotra dia hitondra tômôbily, fa Andriamanitra ny hanovany izany zavatra ao anatinao zany. Jesosy mitondra mbavaka izay amin'izao fotoana izao ty rahavavina ity izay manana etaeta hitondra fiara nefa dia matahotra Jesosy, na dia hoentina tômôbily azy izy dia matahotra Jesosy malalo, ianao nefa nilaza fa ny zavatra rehetra dia hainy mino atao ary dia hainy zany, ny tahotra ao anatiny Jesosy no mety tsy nahafahany nandroso hatramin'izay, satria mety voafarotry ny tahotra izy, fa amin'ny fotoana izy anampasahina dia ho vitany izany, satria
ianao no momba azy. Androany Jehovandriamanitra dia mitondra-bavaka n'izany vehivavy izany Jesosy, hanala ny tahotra ao anatiny anenao izay tena mamatotra azy tokoa matoa entina-bavaka, tena reny tokoa fa tena ao anatiny izany. Ary amin'ny tendroany ity dia roahana izany fanahany tahotra sy orondro izany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy roahana izany fanahany tahotra sy ny tsy fahasahiana izany, fa tsy fanahosa no nomenanay fa fanahy mahery, fanahy sahy, satria izay mino an'Andriamanitra dia sahanay no manao ny zavatra rehetra noho ny Andriamanitray. Androany Jesosy momba azy ianao, hanome hery azy ianao, hanosika azy ianao Jesosy, hanome azy etaeta mihitsy ianao mba hahafahany ahay aingana ary dia ho gaga izy fa ho vita ny soamatsara izany Jesosy malalo noho ny fitantananao. Dia misaotra ray. Alleluia. Amen. Ny fangataham-bavaka farany a dia vehivavy anankiray mangataka fa misy havany marary mafy eo amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao a, voatifitra teo amin'ny tendan'ny sy eo amin'ny tanany mangata-bavaka tsika ho amin'ny Faustin izany. Nitsika mivavaka Faustin amin'izao fotoana izao mba hoarovan'Andriamanitra. Jesosy androany izay dia mitondra-bavaka ny anada Faustin izay marary amin'izao fotoana izao Jesosy no netraketraky ny olona Jehovandriamanitra. Dia voatifitra izy Jesosy dia marary tsy fidina any amin'ny hopitaly. Androany izay Jesosy dia misaotra anao satria tsy nidao ny fahafatesana izy noho ny fahasoavanao. Isaorana ianao fa vitsy ange Jesosy ny olona velona amin'izany hoe voatifitra eo amin'ny tendany sy eo amin'ny tanany Jesosy. Tena vitsy dia vitsy, fa isaorana ianao fa mbola atao anatin'ny vitsy izay voavonjy izy, izay velonaina dia fahasoavanao izany. Ary ankehitriny izay dia mitondra-bavaka azy mba ho tomombana soamatsara ny fahasalamany, verina Jesosy malala ny fahasalamany Jesosy, ny fanahy ny fahafatesana dia tsy afaka manana loatra ao anatin'izany ary rehefa tsy nahafaty azy izany tifitra izany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mahafaty azy izany amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy fahafatesana ny aton'izany fa hanehoana ny voninahitra ao Jehovandriamanitra ary dia hiseho anatin'izany tokantrano izany ny voninahitry ny anaranao. Alleluia. Ary dia hoteraina ao anatin'izany ankohonana izany ny anaranao Jesosy, satria ianao tokoa ny namelona izany io izany dia efa olona efa tokony ho faty azy dia mbola velominao ary dia tena ho velominao, ho sitranonao Jesosy eo. Jereo Jesosy ny dokotera izay mikarakara azy amin'izao fotoana izao, ny olona rehetra manodidina azy omeo hery Jehovandriamanitra, izy omeo hery Jesosy azavelana ho diso fanantenana, ho ketraka, ho kivy anatin'izany hopitaly izany izy amin'izao fotoana izao, fa ny fanahy masonao hiteny aminy fa ho velona soamatsara izy fa tsy ho faty. Ary amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay an'izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Tapitra ny fangataham-bavaka tsika mampionina. Ivavaka ihany koa tsika, misy olona anankiray ihany koa misy olona anankiray ihany koa tsika mivavaka satria anatrika hiarika entretien izy rapitso dia mba hitsika mivavaka izy mba ho azo soamatsara izany asa izany mba handeha amin'ny tokony izy daholo homban'Andriamanitra izy amin'izany entretien izy ao ataony izany. Etsika mivavaka ary any izany olona izany amin'izao fotoana izao. Jesosy androany izay dia mitondra-bavaka n'izany olona izay anatrika entretien izany rapitso Jehovandriamanitra. Misaotra anao izay fa matoa nataonao tonga eo aminy Jesosy izany zavatra izany dia tsy mandalo fotsiny eo aminy izany, fa tena omenao azy ary izay matoky Andriamanitra fa omenao azy izany Jesosy. Izany no hitondranay am-bavaka amin'ny tendroany ity. Entinay am-bavaka Jesosy mba hisavany lalana ianao, homba azy ianao, hanolo-saina azy ianao, hampahita fity azy ianao indrindrindrindra eo anoloan'izany olona mampanao entretien izany Jesosy. Ahita fity amin'izany olona izany izy ary dia ahita ny voninahitra ao eny amin'izany olona izany izy ary dia tsy salasala izany olona izany handray azy Jehovandriamanitra dia ho fitahiana ho azy izany asa izany, ho fitahiana ho azy sy ny ankohonany, hahavelomany ankohonany Jehovandriamanitra entinay am-bavaka ary misy matoky izay fa ho tahianao izy namiditra na mivoaka, ho tahianao ny asan'ny tanany ary dia hanomboka izany asan'ny tanany izany izy amin'ny anaranao satria finoana no hitondranay am-bavaka dia izay mino fa ho tanteraka soamatsara izany amin'ny anaranao Jesosy tompony sabata. Dia misaotra ray koa. Halleluia. Amen. Vavakantsika amin'izao fotoana izao any firenena ary satria any tapitra treto ny fitondrantsika am-bavaka ny olona dia hivavaka ho any firenentsika sady hamarana ny fotoana rehefa avy eo. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fotoana izay niarahanay teto androany. Misaotra ny amin'ny toriteny, misaotra ny amin'ny olona izay tonga teto, misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanahy masinao izay mamangy anay isan'andro, mampahery anay eto amin'izao fandaharana izao. Misaotra ny amin'ny fitondrana am-bavaka sy ny valam-bavaka izay efa azonay sahady avy aminao ary isaorana ianao Jesosy ny mbola fanomezanao anay hery, fanomezanao anay connexion
ahafahana hitonga eto miaraka amin'ny fampaherisan'andro. Ary ankehitriny dia mitondra mbavaka ny firenenay Jehovandriamanitra amin'izao fotoana izao izay mialatsaka lalina isan'andro Jesosy amin'ny karazana fahotana maro, ary dia vao maika mialatsaka satria efa tonga any avokoa ny karazana mariky ny bibidia rehetra. Jesosy andro azy dia mitondra mbavaka ny firenenay. Betsaka ny malagasy mbola mora sitomina, mora alay-panahy. Jesosy io sodokany mamirapiratra. Jehovandriamanitra entiny ambavaka eto anatrihanao. Atao fantatry ny malagasy Andriamanitra fa tia azy ianao, ary te hamonjy azy ireo ianao, te hampiditra azy ireo any amin'ny fiainana mandrakizay ianao Jehovandriamanitra. Zareo Jesosy ireo mpanomponao izay miasa ao anatin'izany firenena izany. Toloro saina izy ireo, ampafatara azy ireo ny lalana marina mba ho atoron'ny olona ka ahafahan'ny olona miditra anatin'izany fiainana mandrakizay izany. Jesosy tsy ho voafitaka ny olona Jehovandriamanitra, asio fahazapana marina Jesosy anatin'izany firenena izany, fa tsy misy afa-tsy mifampiandany sy mifanameloka sy mifanenjika sy mifanaratsy ny olona Jesosy, na dia tsy teny afa-tsy eto amin'ny Facebook fotsiny izay Andriamanitra, dia mifanao teny marary Jehovandriamanitra. Endrika tsy fifankatiavana, fifankahalana, izany no hita ao anatin'ny firenenay. Fa androany izay dia mbola hivavaka foana, ary tsy tsahatra ny hivavaka satria fantatra efa raha mbola misy azonao atao dia ho ataonao amin'izany firenena malalana izany. Isaoranay ianao ny fotoana rehetra teto, hitany olona rehetra izay tonga teto ane ianao, hitan'izy ireo ianao raha atory izy ireo, raha hivoaka izy ireo raha-pitsy maraina, hitany fiainana izy ireo ianao Jesosy, ho arovanao izy ireo na ny fony na ny sainy na ny fanahiny na ny vatany, ho arovanao avokoa ny momba azy ireo rehetra. Ho tahinao amin'ny lafim-piainany rehetra izy ireo, ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izy ireo. Aleloia, satria mpanomponao zanakao dia adidinao. Dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra voninahitra ho anao rehetra ihany. Aleloia, amen. Eny ary dia misaotra antsika rehetrarehetra nahatrany hatramin'ny farany dia raha mbola tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy dia rahampitsotra antsika iona dia tahiny tompo daholo misy veo sasany ihany ny fotoantsika rahampitso tahaka ny mahazatra samy tahin'Andriamanitra http://www.andramokazao.com ahafahanao mihaino ny onjam-peo anki-radio zany hoe zaraiko isan'andro ao amin'ny mur akao ny lien ahafahanao mihaino ny onjam-peo anki-radio misy toteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 ora maraina. Verinao zao fandaran'izao rahampitso amin'ny 10 dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 hariva. Samy tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy dia tahin' Jesosy daholo. Samy mahery rahampitso ndray tsika mihaino eto. Haleloia. Amen.